voasoritra ao anatin'ny contrat programme na fanampy eo anivon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana aron-jono ny fampiakarana ny tany famokaram-bary eto Madagasikara ahafahana manantratra ny tanjona amin'ny fahavitantena ara-tsakafo izay viana lehibe napetraka ny filohan'ny Repoblika. Efa miroso tanteraka amin'izany ny ministera miaraka amin'ireo tetikasa eo ambany fiahiny. Isan'izany ny tetikasa papri, tetikasa ho fanatsarana ny famokaram-bary amin'ny fampiasana ny teknika moderna, ny fitantanana ny sandrika sy ny lemaka voatondraka. Tetikasa iarahan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana aron-jono sy ny gouvernement japonais amin'ny alalan'ny Chika ny papri andiany faharoa. Raha nanao alety zeritotika ary dia nivoaka tao anatin'izany fa tsara mivokatra na dia teo ary ny sakatsakana madinidinika izay mitafakatra hatrany amin'ny 5 tonnes 6 tonnes l'hectare ny azon'ny mpamokatra izay nampiasa an'ilay paquet teknika papri. Dia hita tao koa ny fahavonona an'ilay tatsaha satria maro amin'izy ireo no lasa mpampiofana, zareo samby zareo ihany lasa mpampiofana na dia eo ary ny ezaka izay ataony mpampiofana eto anivon'ny ministera. Misy fiakarana eo amin'ny 2 tonnes eo zany mivokatra rehefa mampiasa le paquet teknika. Raha tsy teny afa-tsy ny papri ihany fa eo koa ny SRI ny SRA rehefa manaraka ny fenitra zany isika dia mahazo ny vokatra izay ilaina. Ny antony mahatonga antsika manentana sy manetsiketsika ny tatsaha mba hampiasa an'ireny fomba fambolem-bary manaraka ny fenitra ireny dia mba azahoantsika vokatra tsara, izany hoe le 10 tonnes isaky ny hectare teo farafahakeliny ary mba ahafahantsika mahavita tena ara-bary. Hita taratra nandritra ny fivoriana nanaovana jeritodika ny asa vita fa tsara ny vokatra na dia teo aza ny sedra nolalovana tamin'ity taopambolena 2024 ity satria dia nahatratra 5 tonnes hatrany amin'ny 9 tonnes isaky ny hectare ny tambokatra ireo mpamokatra tao anatin'ny faritra ny asan'ny tetikasa.